Zay zao ve dia faly miarahbasy anao Jesosy a tonga somatsara eto amin'izao tendrombohitra masina eto ny vavahadiny lanitra anokafana Andriamanitra ny lanitra ka andriany ny lohany ary jerevany atsika tsirairay avy atsiaro ny fitiavan'i Jesosy tsika izay herinandro farany
natongavany tety amin'izao tontolo izao alohan'ny andao zay ny an'izao tontolo izao dia fitiavany ny natongavany tety nde tsika ary amin'ny voninahitra azy voninahitra ny edy eo an'Andriamanitra rery ihany aleloia masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen idera azy ary tsika ao amin'ny tononkirany Solomona ny tononkirany Solomona toko 9 tononkirany Solomona 9 tononkirany Solomona 9 atombokitsika amin'ny andininy 9 dia ajanontsika amin'ny andininy 7 tononkirany Solomona ny ampazy 420 Torteny dia tononkirany Solomona tononkirany Solomona toko 9 ny 9 ny andininy 9 ajanontsika amin'ny 7 rehefa hitatsika dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ataovy toy ny famboakase eo ambonao aho sy toy ny famboakase eo an-tsandrinao fa mahery toy ny fahafatesana amin'ny fitiavana masika tahaka amin'ny fiaina tsy hita amin'ny fahasari-piaro ny lelafony dia ny lelafony midedadeda eny lelafony Jehova na dia ny ony maro aza tsy avony ny afony fitiavana ary ny renitrano tsy aboaka azy fananany ohatrany aza amidy fitiavana dia atao tsinitsinina izy amen ry Jesosy ny fitiavanao no ifalianay zay ny hira ataontsika hira ao amin'ny firanantsika protestanta Jesoni fitiavana no ifalianay favuavului yana wisuluvuinanay barai sunaure ni sautrate rinaisa ufanatana anapamuzizi mahery fitiavanao Jesosy io na tsy ary fony ianao tety amin'izao tontolo izao zay Jesosy amin'izao herinandro farany fahatserovana nandiananao ny tetiny vohitra sy ny tanàna Jesosy ary rehefa ny tetiny vohitra sy ny tanàna ianao dia nivimbona fiadanana ho an'isa-tokantrano ianao Jesosy zay ny tsy dinao raha nisy narary taoka nampandroso anao dia nivahanao ny olana rehetra Jesosy raha nisy narary dia nisitranonao Jesosy raha nisy nananady-piainana ka nalahelo dia nampifalianao Jesosy ka dia misaotra betsaka Jesosy noho ny fitiavanao noho ny alehibean'ny indrafonao
satria ny fitiavanao nanolorana ny ainao teo amin'ny azo fijaliana tsy mba manana fitiavana ohatran'izany zay fa ny fitiavana Jesosy manolotra ny ainosy ianao hamonjy ny sakaizany mbola tsy misy mahavita an'izany Jesosy fa ianao no nahavita an'izany ka isaorana ianao dia rainay ny anaranao satria izay tsy manana Andriamanitra afa-tsy ianao ny Andriamanitray dia le Andriamanitra nanao ny lanitra sy ny tany le Andriamanitra mahery le Andriamanitra avipetraka Andriamanitra miondrika Jesosy ary mijery ny zanak'olombelona Jesosy eo ianao no niteny fa zao olona no foron'ny tanako zao no hanambara ny fiterana ka dia mijoro manoloananao ny asan'ny tananao manome voninahitry ny anaranao na dia tsotsotra tsy sala ny fomba ny any an-danitra aza Jesosy raiso avokatry ny fonay manao hoe masina 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 Jehova tompo maro enky ny voninahiny tany rehetra amen petraka ny fiangonana raha mijerytsika ry havana ny tononkirany Solomona dia tononkira-pitiavana zay nitiavany Jesosy raha nahitsika ny tononkirany Solomona dia ny Jiosy no nanokana an'izany ho vakiny amin'ny andro Paska araka ny teny ray aman-dre mpitandrina hoe mandritra ny ray volana izy dia manao inona mamaky ny tononkirany Solomona maneho fitiavana ary ny zavatra tena hita dia ny fitiavana voalohany ary zay no nahatonga ny Solomona nanoratra tononkira zay hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 5 jerevantsika nge ny mpanjaka voalohany toko 5 ny mpanjaka voalohany toko 5 dia ny andininy 12 sy ny 13 ny mpanjaka voalohany any amin'ny page 314 na 4 sy 300 ao no ahitantsika an'izay nanao ohabolana amin'ny anaran'i Jesosy nanao ohabolana 3 izy sady nanao tononkira 5 ary nilazany amin'ny hazo hatramin'ny hazo sedera libanona ka hatramin'ny sopa izay maniry eny amin'ny ampetany izy zay le tenin'ny Davida mpanjaka any amin'ny Salamy 51 hoe diovy sopa ao ho afa-pahotana dia adio zany hoe io isopa io dia azo maniry eny amin'ny ampetany ary zany rehetrarehetra zany azo sedera hitantsika ao amin'ny tononkirany Solomona hatramin'ny any Libanona zany hitantsika ao anatin'ny tononkirany Solomona mipetraka amin'ny fanontaniana fa nanino ny Solomona nanoratra toy ny nanambady tokana kanefa izy efa nanambady 700 vadikely 300 fa ny zavatra tena nanoratany Solomona dia le vehivavy tambanivohitra Solemita zay vady napakaron'ny Solomona tamin'izy mbola tsy mpanjaka fa tamin'izy mbola tovolahy teny amin'ny sarambabem-bahoaka dia nisy vehivavy Solemita mpiandro ny tany an-tsaha tovavy tsara tare zay nametrahany Solomona fitokisana io vehivavy Solemita io ny tena tiany Solomona ary dia nametrahany fitokisana ka tahaka ny hoe nanambady tokana izy io ny voaloham-pitiavany dia ohatran'izany koa tsika tiany Jesosy tsika hanana fitiavana azy hiverina amin'ilay fitiavantsika voalohany nanahoana moa firedareda fotsika tamintsika vao natsony Jesosy ka tiany Jesosy zay zavatra nasiany Jesosy nataontsika dia nataontsika mandana mandeha mifona ry dia miazakazaka zao ny ataontsika dia zao ohatran'ny tenen'ny ray aman-dre mpitandrina hoe ohatran'ny hoe tsika zany na dia mpivady ao an-trano raha tiany Jesosy hiverina amin'inona hiverina amin'ilay fitiavana voalohany tsy kitakita tsy tabataba tamin'ny vao fitiavana voalohany manao ao an-trano
na dia atao hoe misinina ara dia tsy miady fa rehefa anina maninona osy tady zay mifampitoraka sotro be sy kaposinina moa sy lapoaly tsy tiany Jesosy zany fa tiany Jesosy tsika hanana fitiavana takan'io fitiavana io tandindona io zay Jesosy tonga tetỳ amin'izao tontolo izao. Raha namaky boky anankiray aza za tia mamakimaky boky zany zavatra mahagaga anahy dia ity amin'ny 2 alina na amin'ny 2 sasany tsy maintsy taitra ary rehefa taitra ahako dia lasa maka baiboly dia vakiko daholo ny boky rehetrarehetra eo dia nisy boky anankiray nivakiko izay Jesosy omaly Jesosy raha nahitsika tamin'ny andro alahady dia niakatra ny Jerosalema izy nandeha naninona moa nitondra sapakazo ny olona rehetra dia nilaza tsara hosana ho anisa ozy izy ho an'ny zanaky Davida zafady fotra nampatsiaro zavatra anankiray rehefa nanao fagagana tao akana Jesosy dia nino azy daholo izy ny olona rehetra fa Jesosy nahalala ny tao anatin'ny fony fa tsy natoky olona. Nino ny olona resy lahatra Jesosy no ny amin'ny Jesosy tamin'ny fampakarana tao akana fa Jesosy tsy natoky azy satria nahalala ny ao anatin'ny fony olona fa reto olony reto dia mora miova mora mivadika tsy manam-pitiavana ary zay no nahatonga ny Jesosy ny olona rehetra ny teny hosana ho an'ny zanaky Davida namelatra ny lamba nanao inona fa Jesosy nahalala fa mora mivadika reto fa reto olona zay nilaza hosana reto reo nivadika hoe omboy rehefa misy ny ady sarotra. Jesosy tsy mandao anao amin'ny ady sarotra satria Jesosy tia anao manohana anao ary zay no nahatonga azy ny teny hoe zay sarotra ny dia hoe teto amiko hoe fa hoeto eo amin'ny olona matetitety inge sarotra eo aminao hoe tia indray fa ta mitondra olana indrindra fa akanyty mahita ianao fa eo amin'ny Jesosy manam-pitiavana ary zany fitiavany Jesosy zany tiany Jesosy hananatsika ary nanaovany ohaboly nanaovany Solomona ohaboly le fitiavana voalohany ihany fa revady 700 sy 300 tsy nahoan'ny Solomona fa le vehivavy Sonemita io no nitenenany Solomona mivereny ianao takany sedera takanenina fijerika anao avy eny ateny rombohatra io ny fitiavana voalohany zay tiany Solomona io no tiany Jesosy atao ohatra eo amin'ny fiainantsika. Ary nanamaky boky anankiray ny olona niteny hosana ho an'ny zanaky Davida ary nitaratiny masoandro izy ny Jerosalema dia zay voarary tsara tamin'ny karo tsara tare rehefa voarary tamin'ny karo tsara tare dia mamirapiratra satria taratiny le masoandro takarivariva ny olona nahita ny famirapiratany Jerosalema fa Jesosy nitomany ary voalaza amin'ny fitantarany io boky io na ao anaty baiboly ara dia nilaza tsara hoe ao anatin'ny baiboly fampianarana dia tahaka ny vehivavy mitomany zanany lahy tokana maty na vavy tokana tsy manana afa-tsy anankiray tena midridridridry mihitsy Jesosy ary zay nahatonga azy hoe ry Jerosalema zay mitorabato mimpaminany zay rako ao aminao impiry any tambombanao sala mifambany reny ako ny zanany ao ambany elany fa tsy mety ianao satria ao anatin'io Jerosalema io aneka feno fanakalozam-bola ny jaintilisy mpanompo sampy tazany Jesosy ny taratra na dia mamirapiratra eo ivelany ary tazany Jesosy fa ao anatiny ao feno rombaka ao ary zay nahatonga azy nandeha nanadio an'i Jerosalema nandeha zaza mbo nitady fitiavana hoe mamokatra sa tsy mamokatra jerena fa ohatrany to avy tsy mamokatra dia ho zay kapao io fa sao manimba ny tany zany ingetsika tady fitiavana atsika Jesosy mba tiavo Jesosy le fitiavana voalohany tiavantsika n'Andriamanitra ny fibebahana hoe idiovy sopa ho afa-pahotana fotoana fibebahana zao tady dio tsara fa rehefa tsy mibebaka ny atsika misy ny tonga eto amin'ny Herinandro masina anao inona ositraniny
ka nao avy daholo azy ny tokom-ponoana rehetrarehetra raha Madagasikara nefa ny tanany eo ambony lohanao tsy miala maina eo ianao deboaty eo lohalika ao fa rehefa ianao no mibebaka tsy misy mihitsy ny fanasitranana tsy misy mihitsy fanambinana meloha amin'ny famelan-keloka ozy ny tenin'Andriamanitra hoe ahoana ozy matsin'le marary miparle sisa 5 taona izy narary Jesosy koa fetsy fa tandremo dia niany tsara tsy nila any izy hoe mibeba ianao fa fatany tsara ny fony ty lehilahy ty vao vela ny elokao dia be taon'ny fandrianao taiza no hitany rehefa avy eo hitany tao anatin'ny tempolo nanontany Jesosy iza nanasitrana anao tsy fantako fa rehefa avy eo hitany tao anatin'ny tempolo le lehilahy nandeha hideran'Andriamanitra teo sisy hoe sitrany ianao zao tandremo aza manota intsony fa ndrao ratsy kokoa manjoanao noho ny teo tadadio tsara fa rehefa vao vela eloka zany ny olona anankiray zay vao maninona verina d'origine daholo ny tenany rehetrarehetra zay vao misy piesy misolo ao fa solo marary ianao ka tongetiko hoe manatena isolo ny piesinao raha tsy mibebaka ianao tongety ianao tonga any an-trano ianao ny d'origine anao any an-trano tsisy fitiavana vehivavy mitabataba kizitina tsy manam-pitiavana tahaka an Jesosy fitiavan Jesosy mba zay ny tiany Jesosy ainanantsika amin'izao herinandro masina zao ary zay no nahatonga azy nanao ohatra nanaovan'ny Solomona fa le fitiavana voalohany iverenantsika dia ny fitiavantsika an'Andriamanitra ny elokonareo no hevitra mampisaraka anareo raha mbola misaraka amin'Andriamanitra tsika tsisy ninina azo atao eo fibebanany ianao anie mahalala ny fahotanao ka misy olona mahalala ny fahotanao ianao ary zay mahatonga rehefa mampianatra mpiandro rehefa mpiomanao tokanana atsagnany ny tanana zay mora tezitra manangatanana daholo izy menakavy Andriamanitra nareo reto ve ndeha hotokanana nefa ny tenin'Andriamanitra milaza tsara fa ny olona mora tezitra dia be fahadisolo any amin'ny ohabolana toko 7 any ny 7 hoe ny olona mora tezitra dia be fahadisolo miato daholo zany nareo dia samy mijidraky ny fahotany reto kidrao daholo ny fahotanareo miala amin'ny anaran'i Jesosy ny devoly kizitina mora tezitra ny tsy manam-pitiavana titeny mpitabataba be lolo-po be fahakalana dorana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ozy ny tenin'Andriamanitra hoe juif ireny jiolahy ny fotsika ny hoe juif ireny izy juif ireny jiolahy ny fitiavatena ny fitiavam-bola ny lolo-po ny fahakalana ny fialonana ny olona be fialonana ne tsy mamokatra nga namokatra Raely rehefa nialina ny Lea tonga dia niditra amin'ny fanahy momba fa tiany Jesosy tsika hanana fo madio tiany Jesosy tsika hanana fitiavana tahaka ny fitiavan'ny Solomona le vehivavy Sonemita zay voaloham-pitiavana nakara ny teny ambany vohatra teny fa tsy nitsinona taminy ny rehetra zay tao a Jerosalema nisy azy nametrahan'Andriamanitra azy fa natsiaro izy fa ny fitiavana voalohany ihany nisy vidiny ndao tsika ary hitondra ny tenantsika eo anatrehan'Andriamanitra satria tsy nisy nanana an'izany fitiavana zany tsika mba hiverina amin'ny fitiavana voalohany Jesosy ho tianao mba tsy ho kizitina intsony mba tsy hanana lolo-po intsony tsy tia tena intsony fa mba hanana fitiavana tahaka an Jesosy ataotsika ny hira ao ataotsika dia ao amin'ny olombelona Jesosy ny andininy faharoa ny andininy voalohany sy ny faharoa ny ataotsika eo ampipetrahana vitsy zay hery zay dia hitsangansika samy hitondra teny ao anatrehan'Andriamanitra Simetrica na luna na
jesosy io mitsangana manolona ny seza fendriana ny fanjakanao izay satria rehefa masina ohatran'izao anie ny tempolo jesosy eto ny masonao eto ny fonao mitazana na ianao jesosy raha mijoro manolona anao izahay tsy manana na inona ne izay jesosy hoentinay manamarina ny tenanay ny famindram-ponao nangatanay jesosy famindram-pony angatanay aminao matoa izay tonga jesosy na dia efa sasadaasa aza jesosy tokony hakaina ny anatin'ny tokantrano fa noentinao eto hojereny masonao raha mijery anay ianao jesosy dia manaiky izay ho amboarinao manaiky izay ho tefenao manaiky izay ho sasainao jesosy na inona mandringidringitra anay jesosy ianao no nyteny miaramila me tsy miringidringitra Jesosy rehetra metry mandringitra anay reny mampitaraboka anay jesosy ka tsy ahitanay ny fitiavanao sy ny voninahitrao jesosy fa mangataka anao a jesosy mba ataovy eo anatin'ny sainay ny fitiavanao anay jesosy ary zany natonga anao jesosy ny teny fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo maharitra ny famindram-ponao jesosy satria ny fitiavanao tsy miova fa zay dia miovaova jesosy ary ianao no nyteny eo aminareo zay miovaova no hairato amin'ny masoko hairato ny masonao jesosy raha mitaratra amin'ny fonay ianao le fonay maloto le fonay tsy manana finono le fonay miovaova jesosy eo matsiaro na dia ny zanak'Israely azy rehefa hitany ianao jesosy fa ohatra ny to tsy manana tombontsoa havoky azy maimaimpona intsony reo ihany ane jesosy reo olona nisitranao reo olona nataonao soa reo ihany ane jesosy nanombo anao omboy tsy nisy nanam-pitiavana anao fa ny fitiavanao dia tsy mba miova jesosy ampianaro zay jesosy anana fitiavana tsy miova satria ne jesosy miova zay fa dia ty amin'izao tontolo izao misy fahorinana ety jesosy na dia anao io raha efa tety jesosy ary nilaza tsara ianao alohan'ny antao zay anao an'izao tontolo izao fa misy fahorina eny amin'izao tontolo izao eny fa nametoky anay ianao fa mandresy an'izao tontolo izao zahay ka ty ataovy mivoaka mpandresy takanao zay amboary zay anana fo madio satria zay manana fo madio ihany ane jesosy no afaka miakiny eo atratranao misaotra indrindra jesosy no entinao eto zay ho jereny masonao ho amboarinao ho tefenao ary ianao no nyteny hoe noho ny amin'ny anarako dia ho nonontry ny fahatezerako mba hiderana eny amin'ny jaintilisa amindra fo dia amindra fo aminareo ary zay natonga ny davida mpanao salamo niranira mpanao salamo manao hoe sambatra ny olona zay voavela ny elony tsy voasarona amin'ny fahotany sambatra ny olona zay tsy isainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy sanany lahatokana tompontsika zay nitorotorolona tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjina nijandrana napaka Pônty Pilato nomboana tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra ray tsy to avy any aveny tsara mivelona sy maty mino ny fanahy masina aho fiangonana masina manerana n'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay amen voninahitra ny ety eo an'Andriamanitra rery any aleloia masina Jehova tompo maro endriky ny voninahiny tany rehetra tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen petraka ny fiangonana hira ny zanatsika ery ambony ery misy ny titre mobile Golf 10 244 77
mba isaka kely ny azafady fa misy moto ivoaka misaotra tompoko. Mianana maniry ny rano anony noaniry ny fanaiko ana Andriamanitra mangetaetan'Andriamanitra ny fanaiko izany de ilay Andriamanitra velona fa mbola iterazy aho mianana maniry ny rano anony noaniry ny fanaiko ana Andriamanitra mangetaetan'Andriamanitra ny fanaiko izany de ilay Andriamanitra velona fa mbola iterazy aho nahoana ianao rehefa mitoloko ranomasoko no fiaiko Andriamanalina rahovina no ise manatrehana manantena n'Andriamanitra ianao fa mbola iterazy aho nahoana ianao rehefa mitoloko ranomasoko no fiaiko Andriamanalina rahovina no ise manatrehana manantena n'Andriamanitra ianao fa mbola iterazy aho Jehovah diny famindrapony amin'ny andro firavoravona fiderana mioby Andriamanitra ny aiko ary asandratro ny fisarana teo ny alina ny fiderana hatendromohitra avo ny fitoboky mirihatra tahaka nity era mianana maniry ny rano anony noaniry ny fanaiko anao Andriamanitra mangetaetan'Andriamanitra ny fanaiko izany de ilay Andriamanitra velona fa mbola iterazy aho sangana ivavaka isika Vonahitra ho anao Andriamanitra ray zanakary fanay masina miatrika feno ny herinandro masina izay ary atomboka ao amin'ny atao hoe fitiavana le fitiavana ao Andriamanitra sy ny fiangonana le fitiavana ao anay tsirairay avy Kristy ka raha anaraka n'izany lalany azo fijaliana izany zahay sy izany herinandro masina izany dia mitodika any aminao mahatsiaro anao indrindra ilay fitiavanao ko ankehitriny Tompo sokafo ny fosiny saina mampanahinay amahatarana ilay fitiavana marina le tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ary le maharitra atsia anatinay ianao Jesosy le tianay taloha le tianay ankehitriny ary le tianay mandrakizay nomena voninahitra amen. Petraka isika anaka atolorian'ny fonao ary aoka ny masonao mifaly hijery ny lalako ao anatin'ny herinandro masina isika izao ary ny andro alatsinainy dia natokantsika amin'izany atao hoe fitiavan'i Jesosy zany. Ny tononkirany Solomona dia tsy maintsy iraina ao anatin'ny Pasika izay tononkira tsara indrindra na malaza indrindra
ary izay ahitana izany tolokira miisa 5 sy 10 izany izay nosoratan'i Solomona. Ka ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy dia mitapatapahantsika eny an-dalana eny ny amin'izany atao hoe fitiavan'i Jesosy zany. Raisitsika raha ny tolokiran'i Solomona faharoa dia ny 440 ihany. Ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ery voromay lalako ao amin'ny tsefatsevaky ny aram-bato dia ao amin'ny fialokalofana amin'ny fiakarana amin'ny teza aoka hita ny endrikao sy andre ny feonao aho fa mamy ny feonao sady mahafinaritra ny endrikao. Hatreo aloha manahoana le mpifankatsy rehefa tafahoana voalohany, inona ny zavatra tsy sapanao voalohany, vao mipimaso fotsiny izy dia inona ny zavatra mitrano? Mila mifanina mihitsy, tsy hita izay lalakombana. Ary raha vao le samy tia ny tafahoana, midobodoboka io fo io, tsy mijanona mihitsy io fonao io. Ary avy eo vao mipotra kely ny lavidavitra any dia tonga dia ohatrany tsy te hijery ianao, miotanotana ny fonao hoe nizay ilay malalako. Dia satrinao foana hita azy, satrinao foana hijery azy, satria izay ilay voaloham-pitiavanao, izay ilay hoe tianao, te ahita ny endriny foana ianao, te hibanjina azy foana ianao, ahita ny endrikao te handreny feonao Ozy ilay tovovavy anankiray izay rehefa nihira tao amin'ny koralina izy. Ary ianao tena mazoto mihira, tena te ahita ny endriny fa vao mahita anazy dia falo ny foko. Dia izay fotsiny ve ny tena alehanao tena vao mahita azy fotsiny dia hibabo satria tiako izy. Dia andeha ho tohizantsika ny tolokiran'i Solomona fahatelo dia ny 9 teo mpandriko aho noho ny alina dia mazana nitady ilay tiany fanahiko nitady azy aho fa tsy nahita azy. Dia hoy izao, hifoaka andehandeha eny an-tanàna dia eny an-dalambe sy eny ankalalàna hitady ilay tiany fanahiko, eny nitady azy aho nefa tsy nahita azy. Hitany antiry izay nandehandeha eny an-tanàna aho dia hoy izao, sao tsy hitanareo ilay tiany fanahiko iny? Ary ny vao nandalo ireo vetivety foana aho dia hitako ilay tiany fanahiko, ka no azonky izy fa tsy navelako andeha mandra-pitondrako azy any an-tranony eny dia any amin'ny efitrano niteraka. Raha nambara ny sitrapon'Andriamanitra tao dia tena tantaran'ilay Solomona mpanjaka tanora izay nahita nyity tovovavy Solemita Virziny ity. Tsara tarehy sady tsy misy tsiny mihitsy ny zavatra rehetra momba ilay Solomita. Tovovavy tambamivohitra avy any amin'ny savabahoaka ary tena hoe tsara tarehy sady manintona, ka nahatonga ny Solomona raiki-pity lalina dia lalina taminy sy nametrahany fitokiny ho voaloham-pitiavany. Tahaka izany koa ny fitiavan'i Jesosy antsika. Misy fotoana ianao amin'ny alina tsy mahita tory, dia mieritreritra ianao ny fiainanao hoe manahoana ary zaho ty Jesosy. Misy fotoana ianao tonga ao am-piangonana dia mitomany fotsiny ianao, sa tsy izany? Isan'ny efa tratran'izay mitomany izay rehefa tonga ao am-piangonana miantsangana eny tanana. Reny ilay marary-pity. Ianareo hoe marary-pity aminao Jesosy, tsy mahita tenenina ianao fa dia mipatrapatraka fotsiny ranomasinao ny amin'ny fitiavanao an'i Jesosy. Misy fotoana indray ianao tonga tsy am-piangonana, tsy zavatra voateninao fa tsy hoe misaotra ny amin'ny fitiavanao, lehibe loatra ny fitiavanao, arak'ilay teny teo hoe nitady hatreny am-pandriana nitady ianao nandondona tao amin'ny fonao hifoaka andehandeha ny tanàna nitady ianao Jesosy, fa hita ilay tiany fanahany sa tsy hitany? Hitany, tena hitany ilay tiany fanahany dia noroany mihitsy noroany teo mivavany, zany atao hoe profo fitiavana. Raha misy mifankatia dia tena teo amolotra mihitsy mifanoroka hoe tena mamy, tena tsy fohy, sakambiny.
ary satry foana ahita azy. Toy isantsika ny tononkirany Solomona faefatra ny anjenin'ny fahavito. Indro tsara avokoa izao tobika anao zato tovovavy avako. Tsy misy kilema ianao, hiaraka amiko avy any Libanona ianao ry ampakariko. Eny hiaraka amiko avy any Libanona ianao, hitazana eny an-tampony Amana, eo an-tampony Senira sy Hermona, eny andavaky ny liona, etendrombohitry ny leoparda. Efa lasanao ny foko ry havako ampakariko, efa lasanao ny foko. Tanomasinao anila sy tamin'ny rojo anankiray tamin'ny vozonao. Akory ny hatsarany fitiavanao ry havako ampakariko, akory ny hatsarany fitiavanao, eny tsara noho ny tovay, ary ny fofony menaka manitra ao dia mihoatra noho ny zava-manitra rehetra. Na manahoana ny fijerina ny olo tiany io dia tiany io, ary ny lafy tsara ny rehetra tiany aminy dia nanaitra azy, nababo ny fony, ary dia tsy nahazo nahodina mihitsy ny sainy Solomona mpanjaka raha nahita n'io Solomita io izy, fa tena hoe tsy le andriny ny foko, tsy le mamy ny foko. Tahaka izany koa ianao, tsy azo nahodina mihitsy ny sainy Jesosy fa vao nahitanao izy dia tiany ianao. Na nanahoana ianao, na inona mety toetoetra tany anatinao tany, mety nanambady maro aninao mety 700 tahaka ny an'ny Solomona. Inona io vady maro 700 io? Dia nanakalozanao io an' Jesosy io, ny faharatsiana, ny fahadalàna. Raha 700 zany fahotana zany dia kely zany fahotana zany. Fa rehetra reny narianao reny rehefa nahitan'i Jesosy ianao. Tsy ianao Jesosy amin'ny fony manontolo mihitsy ao anatin'izao herinandro masina izao, mbola mamerina ny fitiavany aminao izy, tahaka ny tovavy ampakariny, tsy tena hoe virjiny, tsy manan-keloka zany ny fitiavan'ny tompo anao. Ka na iza mety hiteny hoe tambanivohitra io, ratsy tarehy io, zanaky rahaniny io, dia io Jesosy tiako fotsiny amin'izao tsy ampiana hoe nahoana. Andeha ataontsika nira hoe tiako loatra ianao Jesosy. Tsika ny teny tononkirany Solomona fahadimy dia ny anjininy ao amin'ny anjininy voalohany ihany atomboka tsika. Natory ao nefa natsiaro azy ihany. Injano ny feony malalako izay mandondonaka aminao hoe voao ao ry havako ampakariko,
ry voro mahelarako le ay tsy misy kilema fa votonando ny lohako ny voloko milantolanto ekosa ny andony alina dia hoy izaho efa niala akanjo aho ka ataoko ahoana indray ny fiakanjo efa nioza ny tongotra aho ka ataoko ahoana ny fandoto azy dia napiditra ny tanany teo amin'ny laoka ilay malalako dia nangorangoraka azy ny foko nitsangana moa ny varavarany malalaka ihany aho ary nitete miora ny tanako eny raha tsy ny tanako tete rano miora teo amin'ny famoahana niditrano namoa varavarany malalaka ihany aho ka anjefa niodina izy ka lasa avako na amin'ny alina ny Jesosy tia mandodo baravarany misy fotoantsika rehefa rera-dahasa dia tonga dia matory dia niandry izy mba ho voaitsika varavarana namovy antsika tsy namovy niandry ihany izy jereny daholo izay lavadavaka kely mba hahafahany mitsirika mijery anao hoe io ilay malalako nandondony izy toy izy anao fa nisasatongotra ahy e mangatsika ahy e na dia ny mandohalika midera ny tompo ara tsy vitantsika itsy efa jereo nge ny fitiavana etsika tahaka le fitiavan'olon-droa mpifankatia vao niaona mbola tsy nahita toy izany mihitsy mbola tsisy nikasikasika an'izany tena hoe virjiny tena hoe mamy le fitiavana sady foana iaona ary hatramin'ny vatany ray manontolo ary dia voalaza ny tolokirany Solomona io hatrany atampon-doka hatrany ampaladia hatramin'ny volony hatramin'ny nonony hatramin'ny vatany ray manontolo dia voambarany mihitsy hoe tsara tarezany tovavy izany maminy fozany tovavy izany ary tena hoe apakariko izany tsy foko izany tadaviko izany ho tsarovako foana izany naizanaiza misy anazy ary tsy amelako tsy namelan'ny Solomona mpanjaka hatramin'ny farany izany tovavy Solomita izany tahaka izany fitiavan'i Jesosy antsika lena ny ranonandro tao velany tao tsy mba nampandrosoantsika tao apotsika akory nampifilafilaina kanjo rehefa avy natory kelikely dia natsiaro azy hoe ay tokony hivavaka tokony hiresaka amin'ilay malalako aho kanjo teo isa tsy teo tsony tsy teo tsony ilay malala dia namono varavarana ny malalako aho kanjo efa niodina izy ka lasa verihevitra tamin'ny tenenany ary nitady azy afa tsy nahita ny antso azy afa tsy novaliany nahita azy ny antily nandehandeha eny an-tanàna dia nikapoka ka nandratra ny mpiambina ny mandana nalany lamba fisaronako nampianinanareo ary zanaka vaviny Jerosalema raha mba hitanareo re le malalako hoe dia lasa ho amin'ny fa marari-piti aminy aho Jesosy mihitsy ilay marari-piti aminao androany mamerina ny fitiavany aminao hoe nahoana moa no ankalazaina foana ny herinandro masina nahoana moa no tsarovana foana ny fitiavany Kristy nahoana moa izy mandondona ao anatin'ny fonao ka mbola mandadilady mihitsy izy mitely miverena ny fitiavana voalohany fa tiako nenao tsy foko nenao mamiko nenao na datakalonao vady be dehibe aza tsy foko enao miverena ny fitiavana voalohany hinana valinao an'izany ampandrosoan'i Jesosy venao anatin'ny fonao raha mandondona ao anatin'ny fonao ve izy dia ampandroso azy venao andao izy tenentsika hoe mandroso andao voaitsika ny varavarana ka tenentsika hoe tonga soa ianao Jesosy mandroso Jesosy atopiny masonao dia voaiko varavarany foko Jesosy le malalako indrindra nzay tokola fema miainga ao bokoa
Jesosy mandroso Jesosy tonga soianao fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fote itoeranao rasy hoao Jesosy fa manantenanao fa faraniza ilaky o sy tiako ny hoaninanao. Afaka sika resaka amin'ny Jesosy. Jesosy zany tokoa ane nitory fitiavana taminay ianao manambara fa tena tianao zay tahaka ny fitiavana Solomona mpanjaka le tovavy Solomita Jesosy fa nanivokivika alinao nezay nefa dia tena tsy fonao zay ny fijerinao anay ny masonao ianao tahaka ny voromailala jereny tongony jereny fitopatopany vorony jereny famidrany mitobotoboka ny foko vao mahita azy ary indrindra dia tena marary piti azy Jesosy malahelo ny ianao raha manity varavarany zay fandroany ianao mbola manambara ny fitiavanao tiako ny ianao aza milona ao anatin'ny fahotana intsony tiako ny ianao tsy mba nandaona na foianao vonona ny apakatra anao ary dia nitokanana ka tekomena ianao lasa ndray ianao nandeha ny fanaonao dia mbola napakatra anao ihany nanokana anao mpiandro hoe tena tiako ianao dia mbola lasa ndray zay Jesosy nanao ny fanaonena nambady eninjato fitonjato dia mbola nitendray ianao Jesosy hoe tiako ianao dia mbola nitokanana mpitandrina ndray misy nitokanana hira ka manavoafony ianao Jesosy ny fitiavanao le tsy miova maly sy ny ary mandrakizay Jesosy tsy avelana andeha ianao androany le fitiavana tsy manam-paharoa le fitiavana tsy miovaova le fitiavana maharitra mandrakizay le efa tidy ety hatramin'ny farany tsy mitady arena tsy mitady fiaviam-pirenena fa tena na dia tambany vohatra na mahantra kely azy dia tianao ary tsy foinao sotra Jesosy sotra ny amin'ny fitiavanao misotra indrindra amen. Dia toy izay ry havako ny fitiavan' Jesosy antsika miverena amin'ny fitiavana voalohany fa Jesosy Kristy rehefa tia dia tiany azy hatramin'ny farany amen. dia misaotra azy roa tsika naneo zany fitiavan' Jesosy zany ny alatsinainy masina manko mandritra ny ray volona tonga any amin'ny tambohan'i Jerosalema no ravana miaramila manko Jerosalema potika hatramin'ny fiangonana vonoana ny jiosy ndroana ny jiosy dia lisisa ao an-tanàna rehefa latsinainy mandritra ny ray volana dia mandona amin'ny rindrina daodaoly vahoaka marobe amandretsiny mitomany Jesosy io raha tena tia tokoa ianao aneo io fitiavana sitrano vao ny olako reny rehetrarehetra reny dia atao an-tsoratra dia atsofoka amin'ireny rindrina vaky reny ary isan'andro san'andro izy mitalao amin'Andriamanitra hoe io ny fanirininy malalanao ary Jesosy mba valio ray volana ary tena nahita fitita amin'Andriamanitra izy ary dia niverina indray izy ka ny teny hoe amboarina indray ary Jerosalema vaovao iarahanareo mivavaka amiko. Fifaliana lehibe ho antsika zany
herinandro masina zany avelan'i Jesosy miaraka amintsika hotrotrony atsika teka ho an'i Jesosy tsika sotako zay ary izy raha-pitso talatsika dia ahitany fahatezeran'Andriamanitra ny amroa sasany amroa aloha amroany raha-pitso amroa sady fisotronany rany Jesosy hitondranan'ireo marary marobe dia Jesosy no manasitrana tsisy mpiandry miasa mihitsy ny mpiandry izay iraka anamasina ny rano zay ihany manao ny akanjo ny mpiandry koa rehefa izala ny kapoka aorianan'ny fibebahana zay vao miakanjo anome rano ny rano Jesosy amin'ny olona rehetrarehetra izay ao fa mandrapitisotro ny rano Jesosy dia mitovy amin'ny olombelona daholontsika miakanjo tsotra itsika manetry tena eo natrehan'ny tompontsika satria mpanota daholo mangataka famelana amin'ny tompontsika amin'izany vita ny famelan-keloka zay vao miakanjo ny mpiandry izara ny kapoka any anaty vahoaka rehetra any nde riva kositsika dia mahatsiaro ny fahatezeran'Andriamanitra tamin'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna be tsara velatsy ary za milo fa tsy maintsy olazay ny mpitoroteny eto ilay carnaval de diable tany Brésil faraparan'ny volana Mai taritaritina Jesosy ny fatorana nanao akanjo mena daholo ny ray tanàna rehetrarehetra hoe tsisy zany Jesosy zany dia volony tena tianay fa tsy anao dia nitaritaritina erany trano Jesosy erany tokotany nandidy daholo zao karazana devolo rehetrarehetrarehetrarehetra telo andro taorianan'izay nandeha fasan'i Jesosy ranondorana sy tondra-drano be tafitrano sisa no hitanao eny ambony rano tsy fantatra ny faran'ny vahoaka rehetra zay vao tonga saina indrindrindrindra fa an'ireo framason zay manotsinitsinina an'Andriamanitra fa manompo any devoly fa mampitandrina anao Jesosy amin'izao herinandro masina zao beba maratra an'io zay efa nanana azo anao tamin'ny devoly rehetra ompiteny aminao ndray andro monjy zany samy mieritreritra samy mibebaka anao rakitra ary tsika izao voalohany sy faharoa raka ny fanao rakitra ny fibebahana fitiavan'i Jesosy ny be deaibe be deaibe be deaibe ary mandefitra aminao foana 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 tandremo misy fetra ny zavatra rehetra so dia any anao zany anenenanao sotra to ano hira amin'izany zanatsika ny ambony dia tatazana ny raka fanatitra
fazananiana azadinonao saruki fazananiana azadinonao saruki fazananiana. Tiavana mandrakizay tokoa tena nitiavan'ny tompo antsika akompingo masonao a mitenena mihitsy hoe tena tiako anao Jesosy fa tena tia mihitsy ka ianao tsangantsika rehetra. Fiavana mandrakizay toko nony fiavana oairatsito tsy namaliha araka ny hotako befiatra nao se mpamindrafo Tompo lehibe sy manakely ana nefa telila zandao ny lampana tsy atelire fa tena sitrako no ny lantsanaoko ny zinako tiako maliko ianao Jehovah sambatra tretritra fanangana anao amiko tokiko ianao mpiandrea izao ty satria anao tiakano tiako maliko ianao Jehovah sambatra tretritra fanangana anao amiko tokiko ianao mpiandrea zao ty satria anao
tiatalo zaho ty satria anao tiatalo zaho ty satria anao tiatalo bisou jesosy teka mafitsika sotra jesosy tena tsapanay ny fitiavana ho anay a ary zay dia tena mafolo miavonavona raha mba miantso anay ianao hoe ndanataovy ny asako a na dia mipimaso anay azy ianao lozanay ny odina fantatra efa malahelo ianao a fa araka ny voalaza rehetrarehetra teo dia mbola mandomba ravarana anay foana ianao hoe mandritra ny alina tsy natoro ny masoko fa mahatsiaro azy foana tiako ilay malalako jesosy amin'izao herinandro masina izao dia samby todika any aminao izay na dia hikapokapoka ny rindrina tahaka ny rindrin'i Jerosalema raha tia tokoa ary ianao jesosy mba valeo izao vavaka izao nanolotra anao izao fanatitra izao zahay vokatry ny fonay na kely iny na be iny raiso iny ny fony no malala anao anao dia mba mamindrafo aminay a amin'ny adalana eto Madagasikara jesosy sindrindra fa ny mpanomponao voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehovah tompony maro entiko tamin'rehetra amen vavaka isika jesosy fantatro fa tena tianay ianao zany mbola nanorenanao fiangonana maro dia maro eto ambonin'ny tany a mbola ilazanao a fitiavana na dia ny ratsy indrindra aminay ara na dia ny mpanota indrindra aminay aza mbola sasamiandro dia sasamiandro anay ianao sotra jesosy amin'izao herinandro zao jesosy dia hiteny aminao daholo zay hoe mandro soa jesosy mandro soa amin'izay ianao jesosy fa tena maniry ianao sy mangetaentanao a te eona aminao a alohan'ny saranay raha jesosy noho ny fitiavanao dia mangataka raha mety ianao a tongavany amin'ny olona rehetra ny amin'ny WN ianao sotra jesosy ianao any amin'ny fotoana ohatr'izao ny tenenanao hoe te ahita ny endrikeo a hoe reo izy jesosy angamba tsy fantany zany fa androanao fantany fa te ahita ny endrikeo a tandre ny feonao any a hoe reo izy jesosy nangataka anao a mba hiondrika kely malalanao raha iso izy fihino izy anambarao fitiavana izy tanterao ny tenina hoe inona ny tianao a mbola hataoko aminao dia ianoho ny vavaka rehetra jesosy
sotra Jesosy, sotra. Mandritra nyizao herinandro sao dia manantenao a fa hita fitiavana tokoa avy eny aminao ny olona azo valim-bavaka mihoatra no tamin'ny taona rehetrarehetra satria tena hitrotro azy ianao, hanoroka azy ianao, hiara-tory aminy ianao a amin'izao herinandro masina izao. Voaranao izany vavaka izany ary manantenanao ao hamanga ny tsiraray avy mandritra ny alina Jesosy tahaka ny efa natao tamin'ny olona maro be ary hita tokoa fitahiana avy eny aminao izy. Mpanomponao mangataka izany Jesosy, mpanomponao daholo izay rehetrarehetra izao ary anomponao mandra-pahafatinay ary amin'ny anaranao ny angatana izany. Rainay izay ny an-danitra, masinany ny anaranao, tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao, ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Meonay loniana sahazo anay ary mamelana elokay tahaka namelanay izay meloka taminay ary tondra ny mifakam-panahy tamanafana amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisony sodrano o Jehovah tompony maro aminao tianao a tsy afoy anao mihitsiny a na tsy fantatrao ary zany tsy andao anao a na afoy anao. Antsoy aho Jehovah diovaliako anao ary ampahafantariko zava-mahagaga mbola tsy fahitanao amin'izao herinandro masina izao. Sotra tompo anao ny tera, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehovah tompony maro, endrika voninahitra tamin'ny rehetra. Ho tanteraka tokony izany amin'ny anarana raisin'ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Dia sy mamahereza toloko. Tsy adino akory fa zava-rehetra misy antony avokoa reheto misy olona manary-pity an Jesosy tena noratra ho anazy. Raha nisany dia tena vitsy tena anankiroa nefa tena manoratra ampitiavana ho an'i Jesosy izy a dia marianao ankehitriny dia fakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Jesosy io matatany lalan-janakao fa folo-karena dia rainy ianao alleloia vola 123 000 ariary. Misaotra ny fitiavanao azy ny ankonako vola 50 000 ariary ho amin'ny fiangonana dia misaotra anao misy nofo tia mena amin'ny pastera tsy voavaky izao fa vakinga barapitso voninahitra Andriamanitra rery ihany. Amen. Isaurako erampo ny fitiavanao ianao mitsinjoar maro toko reo etraketrakety mahery hatrany ny fanahy fa ny ampitsoko dia mbola miafina sitrakaho izay miseho ilanao itaridalana manaiky izay voasoritra hamakivaky alondrano